mahafantoka intsony fa hanaraka izay lazainao, ao koa ny feno tahotra anao ny fanahy. Fa eto Andriamanitra dia miteny mihitsy izy hoe avelao aho handingana azy ka ho vonoiko ny anarany, tsy ho eny ambanin'ny lanitra, ary dia hataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao. Andriamanitra dia afaka mandingana ho amin'ny firenena, na ho amin'ny fiangonana, na ho amin'ny olona izay manamafy ny hato. Ka tohizako eto amin'ny 15:10 namaranako azy amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nihodina aho ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afo izy, ary ny vato fisaka roa nisy ny fanekena dia teny an-tanako roa. Faneken'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery. Nanao faneken'Andriamanitra. Ary ny fanekenana izay napetrak'Andriamanitra dia ny didy folo. Ka raha mandika izay didy folo izay na koa hoe mandika ny lalàn'Andriamanitra dia tsy maintsy hoe hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka noho izany dia miteny amintsika foana Andriamanitra eto. Miteny izy aoka tsy hanamafiatoka. Izay izany ny zavatra raisiko ao anatin'ilay famakafakana izay netiko. Fanamafisakatoka aza ilozana mihodin'Andriamanitra. Fa na izaho dia mandray an'izany hoe tsy hihodina aminao intsony Andriamanitra. Marina fa hoe misy zavatra maro indrindra amin'ny andavanandrom-piainantsika, fa izaho aza manamafiatoka. Izaho Jesosy tsy hanamafiatoka. Izaho Jesosy tsy hihodina aminao. Izaho Jesosy tsy handika ny didinao, fa izay rehetra tsy nentina ataoko dia hifonako ao anatrehanao. Noho izany dia mbola misy fotoana rahavavy sy ranadahy aza manamafiatoka fa miteny amiko sy aminao Andriamanitra. Dia mandray eo amin'ny 5